miaravantsika tompo klasy tompo vavy mpanaraka fandarana sonanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 araka ny efa nambara tamin'ity androany ity dia manambahiny ny fandarana dia tsy iza fa andriamatoa ambola tiana Ramarson anarana tsy dia enitsika ary endrika mety tsy dia enitsika sy hitatsika matetika angamba fa iny faritra Bongolavy iny tsy misy tsy mahalala azy. Inona hoy ianareo ny antony? Efa be ny tanàna nandritran'ny mandat telo izy mandat efatra ary izy ny filoha fikambanan'ny be ny tanàna teo aloha zao izy tsy be ny tanàna tsy nitratsaka tsonga ianao teo tsy nanao teo fa tratrany alabaty moa teo miarabanao aloha araka lazaiko teo faritra nisan'ny kely indrindra nefa ngeza ihany i Bongolavy eto Madagasikara roa fotsiny district nefa tena manan-karembe na io ianao ilaza azy ainao tsara Bongolavy eny misolabetsaka Andriamatoa Voatjanahary ary faly mahita anareo atao amin'ny fandarana solanga zay ny tenenana eto malala tsara ny faritra Bongolavy miaraba ny vahoaka amin'ny Bongolavy koa ny tenako sy vahoaka era Madagasikara amin'izao fandarana izao raha ny faritra Bongolavy dia marina ny tenenanao teo hoe anisan'ny faritra anankiroa fotsiny district dia district an'ny Fenorive district an'ny Tsiromandidy commune telopolo mandrafitra ny faritra Bongolavy roapolo commune roapolo Tsiromandidy commune folo Fenorive dia anisan'ny faritra zay anisan'ny kely fa anisan'ny Madagasikara kely izy satria ny foko 20 hita ao anatiny daholo zay ny tena mandavitra ny faritra Bongolavy fa tena misy tena zanatany tena hoe tompontany Bongolavy misy sa mpiavy daholo ny tena marina mpiavy daholo zany ny mponina ao Bongolavy fa ny tena tompon'ny tany tao araky ny tantara dia Sakalava dia rehefa tonga radama voalohany dia nisy ny fiadina dia nikisaka ny Sakalava zany dia radama no nandray ny anna fanjakana teo Bongolavy dia fa ny Sakalava ny tena tompon'ny tany zany fa mpiavy daholo zany rehefa olona tena monina ao amin'ny Bongolavy io zay ny Madagasikara kely azy Madagasikara kely azy tokony mirahina be ny zany nefa ny eny foana ngia Ramarson dia ohatra ny tena vaovao mivoaka avany matetika akoatran'ny hoe arena sy ny ohatra zany dia asandalo dia ny ady politika ao aminareo manahirana mihitsy tena marina zay monsieur Johary raha ny resaka ao zany le aloha voalohany indrindra dia ao le conflit d'intérêt zay mampiady an'ireto mpitondra ao a Bongolavy reto dia eo ny resaka asandalo zany hoe misy mpitondra fanjakana very tombotsoa ao anatiny dia zay no mahatonga n'io asandalo etsero io anisan'ny tena miady amin'izany asandalo zany tsika tao ary eto dia tiako ny mariana fa zay no alalako ny Bongolavy efa ela nanomboka 3 jusqu'à 4 tany amin'ny fitondran'ny TIM fitondran'ny tetezamita fitondran'ny TGV HVM avy eo fitondran'ny TGV hitako daholo ny tao anatin'izay satria za foana no filohan'ny fikambanan'ny maire tao a Bongolavy jusqu'à 2024 zany hoe matoa zany ianao any fidin'ny maire ho président foana hatramin'izay misy dikan'izay ary malala ary zay ny zavatra olanao a Bongolavy ianao zany raha vao ao no manao ny famarinana dia enjehan'ny mpitondra fanjakana zay zany ny olanao zany hoe manakana ny tombotsoa ho an'ireo mpitondra ireo dia raha vao miteny ianao dia enjehany zareo izy moa le hoe mpitondra amboninareo mera ai ny chef de région na gouverneur eo ny chef de région eo ny chef de région zany matetika aloha miara-miasa amin'ny be ny tanàna fa eo ny préfet eo ny solombavam-bahoaka ireo zany ny tena manindry ny vahoaka ao amin'ny Bongolavy io dia ianao efa be ny tanàna efa nitarika ny fikama tsy navitananao n'le rassemblement zany ianao hoe nampiray any vahoaka hoe andao rangaha anao asa fampandrosoana fa ahoany ty ady lavy ty ny ady tamin'izany mihitsy zay monsieur Johary nanomboka ary ty zavatra firaisankina ty zay no natonga an'ity firaisankina ny fikambanan'ny Bongolavy ty satria tao anatin'izay rehetrarehetra zay tao anatin'ny fitondran'ny
team tao anatin'ny fitondran'ny HVM tsy de hita taratra zay ady politika zay. Ny lehibean'ny faritra tamin'izany moa dia nienjehan'le député zay TGV foana izy hatramin'izay. Zany hoe zay mitondra eo zany dia enjehan'le TGV fitondrana tsy ny fitondrana rehetrarehetra fa zay mpitondra teo dia nienjehan'le député TGV foana zay mitondra lohany. Efa tsy eo moa le efa tsy eo moa izy zany fa misy mandimby azy indray koa monsieur Joary amin'izao fotoana izao. Misy manaitra anany le teninao teo le hoe resaka asandala tsika hoe misy manana tombotsombo tondra bongolava raha tahinika foana aveny asandala ahoana ny fahazanzavanao an'izay. Le tombotsoa zany eo zany misy an'le hoe fanongonana karena amin'ny resaka omby zany hoe fanadiovana omby zany zay ny tena zava-misy eo bongolava. Ka eo ireo mpitatana ireo eo zany dia tena ahitsika eto eo ny préfet eo misy olom-bavambaoka iray zay tena manao ny zavatra asandahalo zay tena tsy milamina zany ary ny chef de région na gouverneur chef de région tamin'ny androny tetezamita tena ao anatiny tena hoe nanao an'izany fanadiovana omby sy fangalarana omby zany. Inona tsy nitoriana an'izany olona zany ka eo indrindra no nahatonga an'izany satria amin'izany ianao vao mitsangana dia misy foana ny olana ary raha tadidinareo tamin'ny herintaona zahay fikambanany be ny tanàna mihitsy no nanongana n'le préfet nanao fitakiana angamba ny hitanareo reny fitakiana nataony tao bongolava fa nisorana amin'ny préfet satria ny antony dia zao eo le fakana vola amin'ny vahoaka resaka bokon'omby resaka omby zany hoe raha 10,000 zay ny lalàna alohan'ny fiba dia io nefany tsy 10,000 fa mandeha hatrany amin'ny 7 alina hatrany amin'ny 10,000 sy 1 alina faramora hatrany amin'ny 7 alina. Zany hoe le délégué am-panjakana apetraka isaky ny commune io mandoeko lazy eo amin'le préfet dia efa nitaky an'izany zay dia nisorona le préfet teo tonga indray ny préfet zao teo zany dia tena vao maika pura noho izany ny zavatra nisy. Fa angamony eo bongolava sa angamo tsy lalàna nasionaly ny resaka an'izany fibo zany sa hoe samy manao zay lalàna nasionaly zay mihitsy ny fiba hoe tsy azo amidy akoatra ny 10,000 zay mihitsy ny ao anatiny fa zay le teneniko hoe kolokolo loatra le bongolava ary zay ny antony idivanay zany zao ny zavatra nisy tao ary zay ny anay zany zay ny natonga ny fikambanan'le hoe association des maires hiaro ny vahoaka amin'ny tsirariny dia teo zany le hoe ao zao manao fasany teneniko anao monsieur Joary eniny etsy hatramin'ny 6 etsy no alain'ny préfet nefa ny zany lazainy fa hoe hijerenan'le plan ao amin'ny zareo no andavana an'le vola tsisy facture tsisy quittance fa tonga dia aloha fotsiny le vola dia miala dia avy eo anao asiny hoe itsiriky zay dia eo amin'izay izy mametraka lela vola koa hoe 2 etsy hatramin'ny 10 etsy arakaraka le toerana andehanana nefa ny zareo tsy mitsiriky fa aloha fotsiny le vola zany ny zavatra iainanao bongolava ao dia miaritra n'izany le vahoaka ka eto mihitsy zay no natonga ana ny teny hoe ireto misy olona milaza fa zanako bongolava dia rehefa misy ny zavatra tsy mety zavatra tsy rary ny eo bongolava tsisy mijoro ireo fa rehefa tonga zany ny ady seza dia mijoro izy zay zanako bongolava aloha zanako bongolava ihany ny apetraka izy moa tyle hoe zanako bongolava nefa toatrany ianao teo nyteny hoe zanako bongolava daholo ny 7 ka zay indrindra le izy zany hoe faritako mihitsy zany le milaza zanako bongolava olombitsy no milaza zanako bongolava ao ary io nefa ny ao anatin'io zanako bongolava io satria zay mahatonga anay ny teny hoe sao dia mba tsy mety kosa satria tsy ny zanako bongolava tsy mbola nisy tolo-tanana nataony tao amin'ny bongolava io nefa ny zareo mireharefa zanako bongolava reo olombitsy reo zany nytiako tenenina tsy mahavita azy ireo zany rahafitinina aloha dia tena tsy mahavita satria olona betsaka zay teneniko zay hoe olona maromaro ny eo anatin'ny zanako bongolava Madagasikara kely azy foko rehetrarehetra ary misy sorena reo le foko reo hoe ahoana ireto milaza zanako bongolava nefa zay ary ny tena mipetraka ela teto am'ireo le mpitondra fandimby ireo tao an-tanàna tena misy zanako bongolava ve sa tena olona avatia ivelan'ny bongolava nalefa tany
Misy a tena zanaky bonglava la hoe teraka atao bonglava izy na mipetraka rehefa mipetraka elo moa zany no de efa zanaky bonglava zay angamba n'le izy de misy tena hoe zanaky bonglava raha ny tamin'ny andron'ny chef de région tonga voalohany tao angamba tamin'ny andron'ny team nanaovana ny région a de eto angamba ny Sera Rabarjon Jean-Claude no mitondra tao anisany tsy hoe anina fa anisany mitondra fampandrosoana tao amin'ny bonglava io de nanaraka tao a nisy zanaky bonglava mihitsy ny tao Sera Vorosoa Iandro Vorosoa ny ala indray Iandro Vorosoa de niditra Sera Angelo zay zanaky bonglava ihany koa de rehefa ny ala Sera Angelo a de niditra ny général Ramiaramanana de vita indray général Ramiaramanana de nanao gouverneur intérim monsieur Iadza zay président fokotanina inona misy teo Ambatobe ary zay ny tena zavatra mampanahelo tamin'le fitondrana teo aloha président fokotany zany hoe fanambaninanay ao bonglava satria président fokotanina Ambatobe ve no andeha atao gouverneur ny bonglava fa maninona kosa tsy maninina ve sa ambany loatra sa voalohany indrindra tsy compétent mihitsy izy amin'ny zavatra nataony tao ary raha mandiniky tsika amin'izao be da be ny zavatra tsy manjary nataony teo de zay zany ny zavatra ohatrany hoe mampanahelo raha ny zavatra teo alohany raha nitondra teo général Ramiaramanana dia ohatrany hoe zavatra tsy haiko angamba milaza azy hoe raha ity misy ministre aty misy député de carte mobile angamba ny fieritseretako an'izany no ampitondraina sy olon'le député teo zany hoe tsy manambany fa mba mila compétence koa zany gouverneur zany ny zavatra nisy nefany raha ny gouverneur teo de anisan'ny tena hoe navita général Ramiaramanana tena hoe nifantoka tamin'izany hoe fampandrosoana ny zavatra ty fotsiny proof teneniko nisy ny lalana feno rivo be sy tsy olo manditra zany nandritra ny amam-polo-taonany maro tsy mifandray ny lalana fa any mahitsy ny lalana fa rehefa tonga teo général Ramiaramanana izy ny namaky an'iny lalana iny teo Ankady Andrano Bevava jusqu'à feno rivo be 33 km miaraka amin'ny pont vita na sprinter mandeha any hatramin'izao zany hoe nisy ezaka be zany tao anatiny de teo koa ny hitanareo nga mandray fa taninareo ny lapany faritra zay tena efa tranainy fa izy nanao an'io lasa lapa ohatran'io de ireo moa ireo pavé rehetrarehetra ao anatin'ny tsy olo mandidy vily mbola ny gouverneur teo Ramiaramanana nanao an'izany rehetrarehetra zany ary ny commune rehetrarehetra nisy diatanany ary anisan'ny tena niady tamin'ny fandriampahalemana izy ary tena tamin'ny andro ny tena nisy tena combat be mihitsy ka zao le olana azo monsieur Joary zao ny olana zay nitondra rehetrarehetra teo zany de divan'le député TGV tao fa tamin'ny androny Ramiaramanana izy rery no nasa nanohatra an'io député io tsy nisy nasa nanohatra an'io hatramin'izay fa izy rery no nanohatra de izy rery koa no mijoro tamin'ny fahamarinana hoe tsy mety tsony ty fanaovana mpimamba nyty faty tya tsy anaiky an'ity tsony ny tenako fa tena iady am'ty de zay zany lasa tsy zakan'ireo le very tombotso rehetrarehetra any ny tena olana zao moa zany tsy bonglava rery tsy misy chef de région fa misy maromaro vitsivitsy eto Madagasikara ho avy ny fanendrena ato ato inona ny mba fanendrena mbola tiana raha maro saona raha misy zany ny fanendrena ny olehibean'ny faritra indray moa zany izy zao fa tsy gouverneur tsony dia mangataka izahay ao bonglava mba olona zay navita no apetraka eo fa tsy olona zay ho apetraka zay milaza fa zanaky bonglava zao hoe nefa tonga eo tsisy zavatra vita zay zany ny tena ary ao bonglava de zay teneniko zay mahafoko 20 azy mila olona masa mila olona sa manao coup de tête no mitondra ao fa maditra olona maditra zany amin'ny fomba tiako tenenana zany amin'ny fomba fitondrana zany mila sokosoko mahery setra ny fomba fiteny tsy mety moa le hoe maditra aza misy hoe vahoaka maditra zany fa hoe mahery herisetra sy mafana raha de le mpitondra mihitsy zany mila somary mandondona kely zany
satria raha vao malemy ianao ny ao dia ataony zareo na zay teneniko anao zay kolokolo zay ao zao teneniko anareo président nation de maire ny tenako hatramin'ny 2024 nisy bandy kely maire atao hoe maire ny commune Fiaonana zay tena miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana miady miteny amin'ny resaka restorona zany amina miliara ao Bongolava na izany fotsiny ary velomany hoe Bongolava velona io Bongolava io mafy be ny restorona ao dia miteny tsy mety hoe zao tsy mety rehefa aveo ny anjehana izy raha-pitsarana dia izy tsisy mijoro vavolombelona foana ny vahoaka hoe tsy zany no any anjehana an'io farany teo nasaina ny latsaka izy ary tia ny tena zavatra mampanahelo ange monsieur Joary rehefa nandeha ny filatsahana be ny tanàna dia nandeha le fangalaram-bato aloha efa tany amin'ny président Rajelo efa tany nisy ny alabato goavana ary za mbola tsy nahita hatramin'izay fitondrana nisy teo fa tamin'ity fitondrana TGV ty mafy indrindra zany fangalaram-bato zany ary tsisy hena maso tsony tsisy tahotra tsisy henatra satria teo ny filoham-pirenena tamin'izany Andry Rajoelina tena hoe raha tena natao ny kaonty resiny navalomanana izy fa eo amin'le alabato zany dia nanjaka tsy maintsy ampandresena izy dia ohatran'izay koa teo amin'ny fifidianana député isaky ny fatra zany samy manana fomba fangalarany daholo raha hitao Bongolava zao dia misy isolom-bavam-bahoaka préfet eo ny seny tena hoe angonina taiza mbola nisy an'ireny le hoe angonina ny karapanondro dia karapanondro ny vahoaka angonina dia reny no entina apetraka anaty lista miaraka amin'ny seny tsy mandalo ordonnance zany zavatra zany dia tonga zany le olona dia mifidy safia zany ianao vao andeha ny fifidianana ianao efa mety manana avantage mety 1000 voix 2000 voix efa fantatra mielo mivokatra ary zay ny tena zava-nisy tao Bongolava tamin'ny fifidianana député reny nitorona mihitsy le brony oveka tao nanindrina an'le tamin'izany anisan'ny vo tamin'izany i général Ramiaramana satria izy nilatsaka indépendant fampitehany zareo misy nidorana ny bureau de vote ny ina moa ny oveka moa zany inao koa ve tratran'izay tamin'ny ianao nilatsaka faran'ny maire teo latsaka faran'ny maire teo zao ny nanao indépendant ny zava-nisy dia hoe rehefa nandeha zany dia natsona ny délégué mpanjakana natsony préfet miaraka amin'ny député dia hoe iza ny maire mbola olany ao amin'le olany ao amin'ny commune misy anao be matazana zany nataon'izay daholo zany raha vao fitao anatin'ny districtny région Bongolava dia niteny zany le délégué mpanjakana hoe ny ato aminay aloha raha be matazana mbola le maire Pierre-Nasa foana no fidin'ny olona eo dia teo amin'izay zany na tonga dia zay maire ohatran'izay zany akadinony sakay miandrarivo dia nanaovany zalahy amin'izay zany zay fika anadaboana anay satria président nation de maire ny tena koa atahorany zalahy mafy dia natao zany zay adaboana nalaina ny karapanondro miao anatin'ny fifidianana miaraka amin'ny seny nampidiriny zareo lista aveo miaraka amin'ny bureau de vote dia tonga eo ny olona zany loatra fatany hitany tany amin'ny propagande io ifidy ny maire be dia tsy omeny ny karapanondro amin'ilay jour-J fa zay fatany ifidy ihany nomeny mbola any amin'ny tribunal ny karapanondronareo rehefa olona ifidy dia rehefa teo koa hoe amidiny mbola milahatra amin'ny vahoaka tonga dia nidina amin'ny bureau de vote zafady amin'ity fanontaniako ity rehefa resy dia tenenina hoe nisy alabato tao fa raha naresy ianao tsy hiteny an'izany ny tena marina hatramin'izay tsy hainay le resaka alabato nisy io hatramin'izay fa nandeha rehefa mandeha foana le izy mbola azotsika atao hoe kely angambany fa ianareo ve atao amin'ny fandaharana solanga dia tsy nahita an'ireny alabato be mopapany ny zava-nisy zao tamin'ny fifidianana be ny tanàna teto Antananarivo gendarme eran'ny Madagasikara eran'ny Madagasikara nalefa ifidy taty Antananarivo zavatra misy proof zany ary zay le alabato tsy hoe resy fa ny zavatra mampanahelo ange monsieur Joary amin'izao le maire napetraka député amin'izao le TGV tsisy atokony amin'ny commune ary eo zany ny vahoaka efa manambany zay mahatonga ny fitokonana etsy fitokonana ary grevy daholo reo satria tsy nifidy an'io maire io izy nefa n'io tsy maintsy mipetraka satria tratran'le vato alabato ary io azo jerena ny fotony tsy hoe marina zay tenenao zay hoe resy dia hoe nangalabato fa zay ny tena zava-nisy raha resy tamin'ny fahamarinana tsy nampanina tsy nampanina raha resy amin'ny fahamarinana fa tena hoe alabato ary zay zao le vahoaka mitsotra daholo
za miteny anao an'izany efa mandeha ny fotoanantsika ingamera ibongolava ve nandray anjara tamin'ity tolona fanovana sy falavozany ity ohatrany tsy dia noeno nareo anisan'ny tena nandray anjara tamin'ity tolony ity zahay misy tao anatiny izay dia tao anatiny koa misy avy eo amin'ny fa tsy betsaka aloha zay aloha dia tena marina tsy betsaka ny nandray anjara nisy fihetsiketsehana ve tany nisy fihetsiketsehana tany fa le mpitarika an'le fihetsiketsehana tao koa tsy dia azon'ny olona io zany ny olona mijery iza le mitary dia raha vao tsy zay le tsy fa ianao tsy nitarika za tsy nitarika fa za taty Antananarivo tolona teny amin'ny 13 mihetsika nisan'ny ady tamin'ireny komba be lacrymogène be reny tsika fa fahitany mbola tiana Ramarsona mipolony bongolava ve manaiky an'izao fanovany zao ny fahalasana ny fitondrana teo aloha iny sy ny fitondrana amin'izao ny tena marina poniny bongolava raha ny tena marina dia fefin'ny tima ny bongolava anisan'ny tsy nakasitraka ny fitondrana iny ny fitondrany Andry Rajoelina iny zany raha bongolava fa teo moa ary zay koa ny tena zavatra nisy mafy ny fitondrany TGV iny zay miteny dia gadra zay miteny dia gadra zay ny azy gagazo sy ny olona dia lasa matahotra zany ny olona fa faly ny vaoaka amin'ny bongolava rehefa nionga nyity fitondrany ity zay ny tena marina tena hoe nitady fanovana zany bongolava inona zao fanovana tena eritreretiny mbola tiana Ramarsona hoe tokony andeha ao bongolava ao ny adevitra mantsy tamin'iny dia ny rafitra ny zofototra jiro hoe rano hoe fahalalahana amin'ny teny inona ny hevitreritra ao ho avy ny conférence nationale mantsy raha ny tena hoe eritreritro zany amin'le hoe fanovana dia iny moa ny takina le hoe fanovana rafitra zay ny tena zava-misy dikan'izay zany raha olona hitondra ny bongolava dia tokony olona za tsy tehiteny ihany hoe io koa zany le hoe kristianina zany amiko manokana fomba fijeriko eo foana le maha kristianina raha kristianina izy fa eo koa nefa ny fitondrana koa tsy mila etadamina zay aloha ny tena zavatra misy ary ianao zany rehefa tonga ao masa ianao zany raha ohatra ka hipetraka zany bongolava ny resahako raha olona tsotra anao petraka ao lehibean'ny faritra vomany ianao na ny mpitandro filaminina mibetroka anao dia efa mamitsaka ianao any akele izy raha vao misy tombontsokitikitihana kely atao mpitandro filaminina betroka izy dia efa mangina ianao fa mila olona zany masa manao kodetety ary mandeha amin'ny famarinana zay foana zany le izy ary tena vonona mpandroso zay zany ny zavatra tadiavina eo moa le hoe fanovana rafitra za aloha mbola tsy afa-po eto Madagasikara amin'le hoe fanovana satria raha mbola hiaraka amin'ny frantsay tsika tsy ho tafavoaka zany fa hiaraka amin'izy mba miaraka amin'ny firenena mandroso ohatrany hoe Russie za zany tena franchement ny teneniko raha valomanana ihany mahavita nandroka an'iny diplomate frantsay zany hoe vonona hiala amin'ny frantsay fa tsika zany raha mbola hiaraka amin'ny frantsay mbola potika eto foana tena elana mihitsy ny frantsay elana mihitsy ny ary zany ina moa tsy avitantsika tsika ny maro ny arenantsika eto na ny ranomasina na arenan-kibony tany na ny vokatra miakatra eto amin'ity fa Madagasikara ty tokony nareo no mandeha ara-dalàna daholo dia mijoro ary zay ny tsy hitovizantsika amin'ny vazaha ny tena moa mba efa mivezivezy tany Fransa fa neny ny vazaha ny azy ny tombontsoa ny vahoaka ny jerena fa tsy tombontsoa ho any am-paosiny zay aloha ny anazy dia zay ny mampandroso azy ny antsika zany ny toe-tsaina mihitsiny mila miova vao mandrositsika fanotaniko farany ho anao manokana mieritreritra no chef de région ve anao izy fanendrena ato ato tsy mieritreritra n'izay ny tena ka fa tena hoe mijoro zany amin'le hoe zavatra tsy mety eo bongolava zay ny ijoroanay mihitsy ameko mitaray anao amarana anao azy eny fa dia misaotra betsaka indrindra monsieur Joara Voatjanahary ataony misaotra ny fandaharana Solanga fa zava-dehibe ary be mpanaraka indrindra ty fandaharana roa ty nirariana dia mba iroborobo hatrany ange ty fandaharana ity ary eto dia misaotra ny filohan'ny fanovana président Mikael zany ary tokony ho hitan'ity fandaharana ity ahafahany mametraka tsara hoe izy anao petraka ao bongolava ho lehibean'ny faritra ao ary ny afatra ho an'ny mponina
dia eto koa dia manafatra ampon'ny bongolava hoe ao anatin'ny fanovantsika zao a mila mijery tsara ary mila firaisankina zay no zavatra efa petritsika dia miray iny isika amin'izay fametrahana ny olona tsika ho bongolava zay. Sotranao tompoka. Sotrapetsaka tompoka. Tapitra koa ny fandarantsika mametraka ny mandram-peona sy mandram-pita fa tompoko vavy sy tompoko lahy.